Mibaby trosa ny malagasy ny taranaka faramandimby noho ny izao teleferika izao. Raha ny vaovao izay misy sy ny zavatra izay fantatra miparitaka moa dia vola manodidina ny 8.5 miliara ariary isan-taona no tsy maintsy halohan'ny fanjakana malagasy manomboka amin'izao taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Etsy andanin'izany ihany koa nanao fanambarana idodo hoe lasa andevo ny vahoaka malagasy. Mialohany hidirantsika amin'izay aloha ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia abonné aloha ny chaîne-natsika ary indrindra azadino ny manao j'aime ny video ary mametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany zavatra izany mialohany hilazantsika ireo rehetra izay voalaza ndao ary. Ny ampidirantsika ny zavatra izay holazaina eto moa dia resaka trafika sy fivarotana sokatra antsokosoko. Olona 4 no voasambotra, ny 3 avy any Antananarivo izay nampidirina Amponja Vonjimaika ary ny iray dia avy any Toliara. Tambanjotra mpamatsy ary mpivarotra sokatra izy ireo, sokatra miisa 730 no tratra tany amin'ireto olona ireto. Ka sokatra radiata ny 430 izay karazana be mpitady indrindra eny amin'ny tsena maizina iraisam-pirenena. Misy zavatra izay tena magaga tokoa any Madagasikara. Rehefa misy trangan-javatra anankiray izay tena malaza, mirongatra tokoa iny zavatra iny, mandra-pahatonga ny fahanginany. Tato ato zay dia anisan'ny tena maresaka ny resaka trafikana sokatra, maresaka ny resaka sokatra izay tratra, fa tena mirongatra tokoa ity resan-tsokatra ity. Afaka kelikely dia angina io dia tsy heno intsony fa tsy maintsy misy zavatra hafa izay malaza indray. Toy izany daholo ny zavatra izay nandalo tao Madagasikara, toy ny roro sy ny sisa izay tsy voatanisa. Apetraka antsika moa ny resaka mikasika an'izay sokatra izay, ndeha isika hilaza ny zavatra hafa izay tsara ho fantatra ihany koa. Ny manaraka dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto dia misy ireo andian'olona maromaro. Izy ireo moa dia nitokona, ireo moa dia ponina ao amin'ny fokontany Tsingoritelo, commune Belalanda, distriktan'ny Toliara faharoa. Ny omaly maraina moa ireto sary hitantsika ireto, nitokona izy ireo noho ny fibodony mpandraharaha teratany vahiny ny tanin'ny fokon'olona ao an-toerana. Tonga nandamina ny raharaha tany an-toerana ny mpikambana avy amin'ny OMC izay notarihin'ny sefon'ny distriktan'ny Toliara faharoa ary ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny fananantany. Tapaka nandritran' izany fa hisy ny fanapahan-kevitra ho raisina manoloana izany ka dia samy miandry izany na ny andaniny na ny ankilany ary mijanona alohan'ny fihetsiketsehana raha ny tapaka farany nohon ity tranga ity. Ity anankiray ity koa dia anisan'ny tsara ho fantatra, nohon izany dia mahafaly anay ny mampahafantatra izany ho anareo rehetra izay mbola tsy nahafantatra ary izay efa mahafantatra moa dia mampitsiahy fotsiny ny zavatra izay ataonay. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny kandida nalitolotra ny vovonana firaisankina ny alarobia 7 Jona tao amin'ny hotely Panorama. Nitanisa ireo tsy fanarahan-dalana maro nandritra ny fifidianana moa izy ireo. Maro ny hafatra izay navoakan'izy ireo nandritra ny io valandresaka io, toy ny nilazainy dodo hoe lasa andevo ny vahoaka malagasy ary feno tsy fanarahan-dalana ny fifidianana hoy Josera Irene Halabato Bevata no nisy tamin'ny fifidianana deputé. Nivantana ny teny nataon'ny Josera Irene deputé Amperinasa sady kandida solombavambahoaka tao amin'ny distrikany Analalava. Tonga tany Analalava ny filoha Andry Rajoely ary nanao fampelezan-kevitra mivantana ho amin'ny kandida mpanjakana. Betsaka ny teritery ny hosoka sy ny tsy fanarahan-dalana, maro ny antsonjay sy ny ramatahora isan-karazany ary mbola nitohy izany hatramin'izao hoy ny fanazavana izay nataony. Ary anisany nandray fitenenana ihany koa ny taleny kabinetran'ny filohan'ny anterimeram-pirenena teo aloha, tsy iza moa izany fa Ratolojanahary Maharavo na Dodo. I Ratolojanahary Maharavo moa dia nisolotena ireo kandida avy amin'iny fagatra fianaran-tsoa iny ary nametraka ny fanontaniana izy hoe inona ary no hatao. Mampiasa ny fahefam-panjakana ny filoham-pirenena. Betsaka ny tsy fanarahan-dalana misy ka ireny fampiasana ny fahefam-panjakana ireny dia manary avy hatrany ny zon'ny vahoaka malagasy rehetra. Miverina amin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany isika izao ka lasa andevo ny vahoaka malagasy. Mila misitrika ny fahalalana
fahalalahana sy ny fahafahana fototra amin'ny maha olom-pirenena ny tenako. Rehefa nilaza an'io zavatra io i Dodo dia nametra mpanontaniana ihany koa izy ny hoe hanagadra olona firy loatra ity fanjakana ity hoy fanontaniana izay napetrany. Tokony hanao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy ianareo solombavam-bahoaka ireo, io no ampahany fanazavana izay noentiny Ratolojanahary Maharavo. Tena natsikafony ireto kandida avy amin'ny hery politika mpanohitra ireto ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra nanerana ny nosy. Ny filoha Andry Rajoelina mihitsy hoy izy ireo no nanao ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida mpanjakana tany amin'ny toerana maro. Tena fandikana ny lalam-panorenana eto Madagasikara izany zavatra izany hoy izy ireo. Zay moa ny mikasika ny valandesaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony kandida natolotra ny vavonana firaisan-kina ny alarobia 7 Jona lasa teo. Tao amin'ny hotely Paneramamo izany zavatra izany, koa dia mahafinaritra anay ny mampahafantatra sy manambara ianareo izany zavatra izany. Ndeha risika hilaza ny hafa indray. Ity trangana karaha ity moa dia tany Mahajanga, sakafo naterina ho an'ny vadiny mifonja ao Marofoto nahitana rongony 500 grama. Tratehaka ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fonja ao Marofoto ireo rongony nasisiky ilay ramatoa tao anatin'ny sakafon'ny vadiny izay aterina ao am-ponja moa izany sakafo izany mazava ho azy. Izany tranga izany moa dia ny tamin'ny antoandron'ny zoma 1 Jona ary natao famotorana eny amin'ny tobim-paritra ny gendarmerie ilay ramatoa ary hatolotra amin'ny fampanohavana aorian'izay. Izay moa dia zavatra tsara ho fantatra, koa dia ampahafantarina isika rehetra satria resaka rongony izay zavatra izay. Rongony moa dia zava-mahadomelona ary tsy tokony atao sangisangy ny resaka zava-mahadomelona izany fa enjehiny lalàna ary tsy misy lalàna mankasitraka ny tranga toa zany. Ny hamaraparana antsika ity video ity moa dia ny vaovao izay navoaka ny Cool TV moa dia toy izao ny zavatra izay nolazainy tao anatin' izany zavatra izany. Mibaby trosa ny malagasy sy ny taranaka faramandimby. Vola manodidina ny 8 miliara ariary isan-taona no tsy maintsy halohan'ny fanjakana malagasy manomboka amin'izao taona 2024 zao hatramin'ny taona 2030. Mitentina 2,50 tapitrisa euro ny trosa amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa teleferika. Tsy tafiditra ao anatin'io ny fampiangana sy ny fikojakojana amin'ny lafiny maro fa vola betsitoko tsy firohana no tsy maintsy halohan'ny fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy isan-taona ahafahana mamerina ny vola notrosaina tamin'ny Société Générale sy ny établissement financier. Tsy hivina ihany koa raha ilay lalàna navoaka ny HCC tamin'ny 17 Desambra 2024. Izany lalàna izany moa dia manazava ireo fepetra findramam-bola. Nohon' izany dia vao manomboka manefa izany trosa izany ny fanjakana malagasy. Izany moa ny vaovao izay navoakany ity Cool TV ity, koa dia ampahafantarina ny vahoaka malagasy rehetra ato anatin' ity chaîne ity ary ampahafantarina ho an'ny malagasy rehetra izay liam-baovao. Zay koa moa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka ianareo rehetra ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy anareo antanandroany mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hambetra beloma izahay hody izahay Saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao, mazotoa amin'ny izao tontolo andro zao ary mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo rehetra amin'ny manaraka indray isika no manao ny misimisy. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hambetra beloma izahay gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo veloma tompoko.